Sahatra tantara nosoratany Ravorom-bato ho ny lanto Armamy. Yarso ahoana ke vato maro ela beka izany fa taiza fondry ny hevitra hoe Antananarivo fika dia lehibe tahaka any ahoanany dia tsy iontsika sindria nefa nge dia tety ihany andro iray na roa ihany no tsy nahateto anahy fa nakany amin'ny faritany dia ahoana ke laiza izany ndry izao mipetraka eny analamahitsy ake dia manao ino ndry izao dia anaty trano reto zaitra reto fotsiny aloha fa zaitra maika mantsiny reto andeha ho any ivelan-drariva hono ilay olana nafatra azy fa ndry izany ake dia tsy nahavitana no fianarana tsony nefa ne izany mba ny fampiresahantsika hatramin'izay eny fampiresaka tokoa tsika saingy tsy natao anjarako akingamba aiza koa janonatra eo amin'ny baka ihany fa tsy maninona ke izany fa mandeha tsara koa ndraiky iny asako na dia somary mandreraka ihany asa ary ndry izao aiza eny tosy ihany no mipetraka efa mipetra-drerika voana vita fianarana mahakasika amin'ny fitantanana dia ndeha anaty trano reto taratasy fangatahana sy reto tsara kosaka izany ry vatsy na izany aza samy manana ny lalana natao azy akiny tsirairay ifanohana foana sika kia marina ke izany mbola andalo any amindriany any rehefa malalaka izay aloha kia izany ry Arsoa eny ary larako moa tsy miva fa le taloha iny ihany akia eny akia fa nanina ho anaka ny mody aloha anga dia tsy nisy asa tany tsy mba fananao mihitsy mantsy izany mody aloha izany fa inona ny olana fa anga dia voatery hoe tsy maintsy misy olana foana ary niny raha vao mody aloha so te hody fotsiny dia mba niala aloha tany ampiasanako tsy nangina rery tatoko loha efa mahazatra nge izany anake Yarso mba manala fahanginana ato dia izy mantsy tovavy be fitiavana iny izy manaky hitondra ny etako rehefa eny atsena eny fa aiza tokoa moa izany ny ray aman-dren'ny Yarso iny ry neny tsy misy afa-tsy izy marina mantsy ny hitako mivezivezy ao an-trany aoko na ny avany aza tsy mba misy hita hoe atsy na roa araka ny filazany aloha dia fon'izy 15 taona no matin'ny lozam-piarakodia ray aman-dreniny dia ny bebe no nitaiza azy iozy tonga teto Antananarivo io fa mbola mianatra moa izy iny ry neny sa efa miasa tsy nianatra intsony fa vao azony eo ny baka dia nijanona satria tsy nahavitana mpianatra azy tsony ny bebeany dia io zaitra io no nafahana mpidi-bola isan'andro teto dia soa fa tsy nanofantrano fa asa izay nahazo azy raha mbola nanofantrano koa izay aloha fa tena mafy mihitsy ny fiainana amin'izao ry neny ny vidin'entana tsy mitraha misonitra isan'andro izao mahantra tanteraka ny ankohonana tsirairay ry neny fa ono anaka mino anao rovina ianao ty mba nisy angy sy ravaka ny tokantranonao fa ngany iny efa maiky nitaiza zavikely sahady ka zao any efa mandrosa ny taonanao mbola tsy mahita izay ho safidiana ihany ve marina avokoa aloha izany zavatra lazainy neny izany fa ny tiako takatra izay ho vadiko fotsiny angeriny eny dia hoe tsy afa-misaraka aminao mihitsy ahy iny fa hoe na dia eo aza ilay tenin'Andriamanitra manao hoe andao ny raisy reniny izy ka hikambana amin'ny vadiny ka zange anaka efa miantitra sady ny vita amin'ny vady tsy ho totosako noviana mila mametraka tsara izay ho avinao ianao fa zao fotsiny tany repo zao dia raha tsy fito ka anenina any reny eny izany ka mbola tsy nahita sa so dia mba matazana izay metimety sy ho sahaza amiko koa sary neny fa anga zany tsoa zao
Taloha misy an'izany vady atolotra izany fa ankehitriny efa afaka misafidy izay tiany ametrahana ny fonony na ny tovolahy na ny tovavy. Dia raha misy tsy hifanarahana ny aoriana any dia izy ihany no mizaka ny sitrapony. Fa neny mba vehivavy ohatry ny ahoana moa izany ny tiany ny vadiko ity ka na izay tiany anao vonantoko e. Enao tiako anaka. Ahoana moa ny lazako hoe toy izao ny vehivavy tokony ho vadinao. Ianao ihany ange ny mahalala izay mety aminao e. Ianao dia tena tia hivazivazy loatra ka inona mihitsy ny ao an-dohanao e. Mba miteny fotsiny ry ary neny vehivavy fotsy manifinify fa tsy botabota, lava volo, mba nianatra fa tsy reny tsy mahay ninino ireny. Vehivavy mba tamana trano ohatra. Zay. Ode kely Arsoa. Mandroso. Mama Ranja. Mandroso e. Mandroso fa tsy mikato ny varavarana io. Ivimpiraka izany no milaza amindrio hoe aza dia zatra ny varavarana tsy mikatony io. Atao fa mbololo-kafa no andalo sy angalatra atao mindriato no ampandrosoandrio izay indri vao gaga. Ndrery Mama Ranja. Mandroso aloha dia mipetrapetra e. Inona ny vaovao nentinao izay? Angamo aky dia misy vaovao firy efa zatra ny mandala atao mindriato dia manontany vaovao mijery sy mitazana sao dia misy manahirana andriany koa e. Angamo tsy ho any an-tsendry androany? Tsy maro manenjika an'ireto zaitrako ireto androany dia tsy afaka makany tsena sady efa misy azoko ato koa ny loka atoandro e. Eny tsy anadalandry izany aho ndry izany miasa be. Manaraka tsika roa miaraka mihitsy fa tena tsy ampy mahavelona andry tokoa fa ty zaitra atoandro ity Anga dia hita hoe mahavelona ary Mama Ranja. Rehefa tsy mandro fotsifotsiny dia izay e. Amin'izao nge rehefa manana hotafiana sy hohanina dia milamina ny sainy. Mananjanaka indray manao izay mahavelona azy ireny. Fa Mama Ranja nge tsy manelingelina mihitsy izany e. Arona ary Arsoa. Driva dia tsy mba hieritreritra izany anambady izany mihitsy e. Anambady ve ho Mama Ranja? Iza ary Mama Ranja nahita ato anatin'ity tranoko ity. Za nge raha ny tena marina dia efa milevimbelona mihitsy e. Afaka mivoaka sy miditra amin'ny fasana ivelako fotsiny afaka mihinan-kanina. Ianao angamba ny mahalala amin'ny fisiako e. Fa raha ny hafa tsy misy angamba ka. Maninona nefa indrindra mba mihezaka mivoaka kely? Ohatra hoe miara ny sakafo aminay indraindray na amin'ny alina tsy isan'andro akory ny fandraindray ihany raha ohatra ka manahirana indray. Fa inona ny tena tia Mama Ranja tongavana aloha e. Mivoaka kely, hiara misakafo aminareo amin'ny alina. Raha sika mianaka nge aza atao miara misakafo amin'ny atoandro e. Fa ny amin'ny alina kosa aloha tsy mety. Manahirana mitody zanakao anie izany ry Mama Ranja. Tongava kira alina. Raha alina? Ie, mba miara misakafo aminay efa homako avokoa ny zavatra rehetra. Aza dia miezaka ny levimbelonao araka ny voalaza andry teo fa miandrindry izay mianaka raha alina e. Eny e, ho hita eo izany. Nanasany Arsoa ato trano toy izao. Amin'izay amin'ny andro alina fa tsy mba amin'ny andro atoandro akory. Firy taona no nifaneraserana teto fa mbola tsy nisy toy izao mihitsy. Sa ve no ilay resaka ny fanaovanay mahakasika ny fanambadiana iny dia izay no antony anaovany an'izao. Dia tiany fanody sy fandrindra izany ny fijerinay raha toa ka hoe mitoviko. Kely Arsoa, ataovy ny sakafo aza mihafahafa. Aza misahirana ny banjina lava ny toto fa efa fanao ny mandinika olona eo. Endre saotra betsaka.
Fa ianao moa izany ry Arosoa, io zaitra io no tena hainao sa misy zavatra hafa ankoatran'izay ihany? Bebe anay no nidimbiasako tamin'ny zaitra io e. Mety mahay zavatra hafa ihany angamba fa io lozy no nataoko fa tsy nano fianarana saingy tsy afa manoatra ihany koa e. Tamin'izany na tonga nananao anazy. Ary mety aminao ve raha ohatra hoe mbola miverina mianatra ianao ka? Faniriany dada sy neny tokoa angamba ny hatafita amin'ny fianarana e. Izay mba nieritreretiko saingy Saingy ahoana? nijanonao nofinofy izany rehetra izany e. Raha zaza hiverina hianatra amin'izao izany tsy haiko e, mety tsisy fianarana mamaim-poana intsony izao e. Andoavam-bola avokoa ny zavatra rehetra nefa fidiram-bolako efa fantatrareo ihany e. Fa izao e, ianao ange raha mbola vonona nianatra dia afaka manampy anao ahy e. Izany. Misafidy izay tianao ianarana fotsiny ianao dia miresaka tsara tsika. Ianao izao raha manao an'io zaitra raha io tsy maintsy miaro tory mandra-pahavitan'izay zatra izay. Fa raha miasa birao ianao dia amin'ny atoandro ihany no miasa. Mandeha miada an'izany rakizy rehefa tena voninareo. Fa ny anany farako samy irenareo mibanjina ny ho avy. Mandalo ange izao fiainan'izao e. Ho lany andro ampandiniana izay ataonareo nareo ka tsy mahita akorin'izay akaiky anareo. Marina izany ry neny a. Neny eo? Neny a? Fa inona ny mahafalifaly ianao anaka? Fa misy inona? Neny a, anambady amin'izay ary neny a. Izay voatazako ilay tian'ny fanahiko. Mba hangataka azy izany ianaoko. Izay sitraka ao e. Mipetra aloha ianao e. Mipetra dia averemiko tsara amiko izay zavatra nolazaina teo. Ahoana tsara? Neny a, anambady aho efa niaraka nandritra ny taona maro izay fa mbola tsy netiko teto fotsiny izy. Saingy mbola tsy netinao teto amiko mihitsy izy. Fa izy zany anaka. So dia efa nitondra azy tato an-tranontsika ary ianao? Mitondra azy ahoana ry neny a? Nga nareo mifankafantatra? Ndraso ange alaiko izy dia iza zany mivadin-janako izany. Tovavy tahaka ny ahoana? Mahalala tsara ny fomba fiainan'ny tojo rehetra ve? Mahalala ny loka tiany sy ny tsy mety aminy ve? Afaka hifanampy aminy ve? Neny, toa variana be ianao e. Manahoana tompoko? Izy ry neny no vatsy a. Vatsy a, izy kosa no ranjareniko izay efa ndresahako anao hatr'izay e. Ay, faly mahafantatra tompoko? Ianao izany ny vatsy no safidian'ny zanako. Faly mahafantatra anao anaka. Inona aloha no arosoko anareo e? Aza misahirana re a. Zange tsy dia hoe aniringelina be. Aza misahirana amiko. Neny izy manomboka androany ka. Dia rehefa mifandingika izay ry neny dia ho atao tsotsotra izany ny raharahana a. Tsy mila atao makotrokotroka be izany. Asa na mety amin'iny izay na tsy fa izay aloha ny fanapahan-kevitra e. Io mangeraka izy izay mety aminareo ihany e. Tsy manakana akory. Roviana fotsiny tianareo hanaovana azy dia efa ampidinga isika. Tena faran'izay aingana ry neny a. Satria mantsy sady very tojo. Fa nga dia tena tsy afaka nitandrina mihitsy ianao ka. Efa nitandrina ihany izay ry neny fa sendra tsy nampozina dia izao e. Tena mifona aminao tompoko. Fa nga moa neny tsy efa manaiky nitaiza zavikely indray ka. Inona ary no mahataitaitra ny neny amin'izany? Eny e, inareo io. Tandray fotsiny sao manenina ao anoriana ao ahy e. Ka nahirana ny hitanareo hiady lava ao tokantrano. Tokantrano izany ndraraka izy mila fandeferany, fitiavany, mahay mifamely, mahay mifampiainy tsara koa. Eny ry neny a.
arabaina kery vatsy arabaina tojo dia feno fifaliana ny misokatranonareo misaotra kery vatsy dia manarano dianay koa aza atao ela Zany ho nary arosoa aza mampime eo koa nareo hita ihany amin'izany dia arabaina reo roa kely mifeny fahasavana reny tokantrano dia miterafy zay iriny zay vita makasitraka reriny eny misaotra betsaka miandry anareo ary ny vahinina saina rehetra ianareo sisa nandrasany dia miroa sa mifankalazany sika rehetra izany mihitsy ho avy reriny eny faly be indrindra vatsy faly be mihitsy aho ianao malala ny antony hafaliana tahaka izany toa ihany no faniritsika ianao aky fanandritriny hafiriana tokoa ny rahanareo tsy mba voaresany tamiko mihitsy ange zany ny mombanao io mba azoko fantarina ve zany mahagaga koa zany ry niny raha ny rahanay sy tody zanako angeka efa hoeny taony nahoana ny tsy mba vonresahany taminao mihitsy zany tsy mbola nisy fotoana koa nitondrana ianao taty amiko raha tsy tamin'iny andro ray iny ihany dia nilazany tamiko fa anambady izy fa tena zanako tojo tokoa ve iny aminao entinao io fantatra tsara mantsy ny zanako iny inona tsara hoe izany fanontanianao izany ry neny dia tsy mba menatra mihitsy ianao mametraka an'izany fanontaniana izany amiko everinao fanamitaka ny zanako angaza ny zanaka lahy rehetra rehefa nambady oety mivezivezy matetika amin'izay rafizanony aloha ny izay olona tianovadiana dia mifanerasera tsara eo fa nenareo eka mifanohitra amin'izany nataonareo nahoana kosa moa tsy iaiay amin'izay fifandraisanareo ka raha ilaza ary aho hoe ny fotoana voalohany nionako taminy dia nionako taminao dia ampinanalako ihany koa fa tsy zakanao ny fisika eo anilan'ny zanakao saingy tsy afaka nanao inona tsony ahy satria izany tia ny zanakao izany napakary no vady mahaiza ihany mipetraka fa mbola lava ny rahantsika mipetraka eto raha tsy teny amin'ny vadinao anga ianao hoe andao sika hialy eto raha zay nga no miseho dia ataoko mahafantatra tsara n'izany atao hoe ranja zany ianao mandrosakery vatsy inona ny vaovao entindry lasa nandeha nitsena vetivetsika iny dia nanararoatra nandalo aty amindry ndry tsy mba makany aminay mihitsy sahirana angeky ary vatsy amin'ny fomba hoana ary no andozako an'ity asako ity vao miala eto enina dia ray minitra fotsiny aza dia idirany trosy etony ena fatiantoko mihitsiny ary aza manao an'izany kiry ary soa eny ka fandao aloha mba hiala voly kely naina koa ngeky miala voly sady indry tsy mba mivoaka ny trano mihitsy fa dia ato foana izany hita eo ihany eky izany amin'ny manaraka andray kosa fa ina aloha ny vaovao andrity tohatra ny tonga maraina be mantsoko tsy fomba andry mihitsy izao ka tsy izany kery ary soa fa misy ina aky mba saika anytany andry dia mba tiako ndry mihitsy ny hamaly an'ilay izy amin'ny fahatsorana tsy misy akinafinafina raha mba azo atao anontany amakasika an'iny ndry ka izao kia ny haino andry fony ambola tsy vadiny tojo dia mba isaka mba tovavy netiny tojo tany amin'ny tany niresahako an'izany amindry mantsika dia ohatrany tsy mahazoazo azany ngeky ilay mamanotojo ny famaly mihitsy izay mianaka eny tsy hoe ny famaly moa izany fa resaka olon-dehibe mihatsy tsy
Sitako izay ho lazaina amindry. Eny e, fa tsy azoazony ahoana aloha ndry izany ry vatsy a. Efa hoe zaniko. Ndry aza tovovavy sady tsara tarehy, manam-pahaizana, ko tsy azony ahoana, dia mifamaly ahoana koa nareo. Mivalio aloha ilay fanontaniako teo hoe iza ho any mba tovovavy nentin'ny tojo tany amin'ny fony izay mbola tsy mivady. Tsy nisy an'izaniza mihitsy aloha e. Izany nakamy matetika. Tsy makamy matetika moa izany fa saintrareo misakafo any aho e. Tsy amin'ny atoandro koa fa amin'ny hariva e. Hariva? Mbola tsy nahatazana vehivavy hafa niditra tao amin'ny trano raha tsy ndrianka. Mahagaga angekiry ary soa. Nahoana tokoa ary moa tsy nitondra nitojo ho an'ny aona tamin'ny reniny mihitsy raha tsy efa hoe hivady izay. Amin'izay ny tenako efa mitondra voka iray volana. Izany, maninona nefa aloha raha mba miezaka mandefitra fa tsy mifamaly aminy. Misy antony amatony teny andrian'izany. Nareo nge tena mbola tsy mifampizaha-toetra firy, tsy mifankalala firy. So sanatria zavatra kely monja dia mety hanimba amin'ny fifandraisana. Kiry ary soa. Ohatra ny tady tsy ahazaka izany ika izary ary soa. Izany ve? Tsy maintsy hitady asa ihany angamba ny akika. Tsy vitako ny ara hipetraka haritra amin'ny ramatoa eo an-trano ao. Tsy azoko mihitsy ngeky na nekeko antojo elako amin'ny asako e. Eto mora ihany aky ny fiainana. Tena manoro-hevitra ndria. Raha matoranjany tsy olona ratsy fanahy akory. Mora entina ihany izy io. Ozy izy ndry? Ie. Ndry angamba fa raha izay dia tsy hifankahazo mihitsy kia. Ary sao dia mba tokony ndry araka iny fa natao mamaranja fa tsy izaho. Ndry koa ki. Ory ary soa. Ahoana ki? Fa hono ahy. Fa inona izany aky ny atao mbola tsy hanambady ity ka? Efa me mandroso angeky ny taona ary soa e. Ndriky, hanambady ahoana koa? Hanambadiko? Ndry ary izao sahady ny mahazo andriko izany hanambady. Vao 3 volana nahavitany mariazy dia efa mitaraina tsy mahazaka sahady. Avelao ihany aloha ki zaka toerana eto amin'ity vadiko voalohany ity sady tsy foiko. Mafy angeky mahazo ary soa e. Mafy mahazo ao an-trano ao rehefa lasa miasa tojo. Fa ahoana ki? Ohatra ny rehefa fantatry ny eny ireny mihitsy ny fahalasany dia midina ao ambany ao izy manaitra anahy. Amin'izay manatitra ny lamba nosasana hono. Amin'izay lamba tsy mba madinidinika fa rehefa vety be reny daholo. Izany ve ki? Vatsy a? Aza mitaraitana mepaka sahady aky a. Angatsy ndry ilay fomba fiteny hoe raha tiana mivady dia ahoana moa? Ndrafozany tsy njovy mandeha kia. Nahoana ndry raha mba manao ezaka kely fotsiny e. Olona efa lehibe sy antitra ngeky mahaloana ndry fa tsy tanora takatsika e. Tsy vitako akiry ary soa. Tena tsy vitako ka. Nahoana ary any nanaiky hanambady antojo e. Maninona raha niezaka hitaizany zanako fotsiny amin'izao a? Ahoana tsara? Inona no tsy vitanao? Izany no ataonao rehefa lasa miasa ny vadinao. Aty ianao no mandany andro mifosa sy mitantara. Izay zavatra mitranga ao an-tokantranonao. Amin'izay koa indrindra soa dia miaino sy manampy izay lazainy rehetrarehetra. Raso aloha fa nazava ary niny a. Tsy nisy an'izany velively nge. Tsy niresaka an'izany mihitsy izay. Raha mbola tianao ny tokantranonao dia mandany ianao mody. Sa tianao ny hitantarako an'izao rehetra izao amin'ny zanako? Tena vehivavy tsy fankataranaka raha ianao. Moramora ihany ianao mamaranja. Mampitangorona olona eto an-tokotaniko eto fotsiny.
mahanoatra no za reny ny diso. Inona ary ty ataonao ty e? Mbola mila miresaka amindry ary ary soa. Andamina ny any an-trano aloha, tsy maintsy miresaka amindry any io. Resaka inona indray zao zany? Afaka mba mihaino avy ianao fa tsy miavinavina be ohatran'io e. Mifonaka Zaritoto fa tsy mamerina intsony Fa inona moa zany ny fonanao amiko e? Ianao anie efa nilaza fa nety avokoa ny nataonao rehetra. Dia efa impiry koa no nilaza taminao ny mahakasika ny eny mbola ataonao ihany. Ka efa niezaka ihany kosa nge Aritojo hoe fa sendra lasa loatra le vavako dia izay no nampifamarana mianaka. Fa Aritojo Inona e? fa maninona nefa sika raha mifindra trano dia amin'izay tsy misy olana e. Hifindra trano ahoana ary vatsy a? Ka zaniko. Nga mbola tsy nilazaiko taminao sa hodianao fanina hoe tsy manana afa-tsy neny tsy manana ray-tapo, tsy misy dada tsony. Dia hifindra trano ahoana ka? Ataoko aiza koa ny reniko aminao? Tsy sarotra nge zany Aritojo e. Mba hitadiavana namana izy dia izay miara-mipetraka aminy. Dia sika mba mitsiditsidika azy isaky ny farany herinandro ohatra. Izany nge Aritojo natao dia mba tsara ny fihavanana sy ny fifandraisany e. Ory vatsy a! Efa mba nodinianao tsara ve izany teny rehetra lazainao izany? Everiko fa mba ianao no ahikarakara tsara ny kanjo. Ianao no everiko mba tena ity azy tahaka ny reny niteraka anao. Ianao milaza fa tsy manana ray sy reny intsony. Dia nihevitra fa hoe mba hifandray tsara nareo kanefa izao mba havalinao ny fitiavako anao. Fitiavana ve ho ianao? Ianao milaza fa fitiavana io? Izaho tsy manana dada sy neny intsony ve izany no nahatonga anao hanambady ahy mba hitaizan-dreninao? Hitaizan-dreninao izany no tena nangalanao avady fa tsy ho vadinao mihitsy raha azoko tsara ka. Efa mba niresaka tsara taminao kosa ny ary vatsy. Miresaka inona e? Tsy hanambady izany aho raha tsy olona mahazaka tsara ny reniko. Dia inona no navalinao ahy tamin'izany? Afaka mba mamerina ny resaka ny fanaovantsika 3 taona na 4 taona lasa ve ianao? Ianao izay saika tsy tapa-kevitra raha tsy nisy an'io zaza ao an-kibonao io. Fa mba mila jerena kosa nge Aritojo na izany aza ny toerana tokony asiana mivady sy ny reny. Asa mila tsy ho vitako na sain'ny reninao ataoko. Manoatra ny renim-piasa reny mihitsy ny fiheverany ahy. Andao ary aloha atory dia ifampiresaka ny mahakasika an'izay amintsika rapitso e. Mety amin'indry izany. Dia izany ve no tantarainy ny vadinao taminao e? Eny ry neny a. Dia inona izany no tianao ataoko? Neny moa tiako sady tia aho. Efa fantatry ny hely izany e. Fa inona ho any tianao ataoko? Raha nialanao amin'ity trano ity kosa aloha Aritojo tsy anake izany mihitsy. Vahaolana fa tadavina. Tadidiny moa ilay teninao nanao hoe ny vitany vady tsy vitany-dreny ary ny fitiavan-dreny tsy voasolom-bady. Dia maninona neny raha mba miezaka mifandefitra nareo sady izy angeriny eny mbola mitondra vohaka iny dia ngamba sarotiny. Nareo lehibe ihany ka mino fa mahalala an'izany. Mampalahelo azy any anaka. Iverinao morampy moa ny fiosany nataony ahy eo masony asoa. Tsy resaka olona nahary nezako fa ny sofiko mihitsy no nandre. Dia mbola tadavina andefitra ihany aho. Neny a, manaiky an'izany anie ahy e. Za ngeriny eny tsy nanaiky ny esany intsony dia ngamba izay no nahatonga azy tsy afak'andro dia sendra mba lasalasa izany ny resany. Neny raha teo koa mahalala ny vehivavy rehefa tafiaraka e. Dia izay fosafosa veriny eny dia atao ala ny tondromaso any eny a. Mahaivaninao misy ange izany anake. Ekeko fa samy tianao izay.
fa mba asaivo mipetraka tsara amin'ny vadinao raha tiany ny fanaraka amiko. Endrerineny Ianao koa moa efa feno fahadisoana tanteraka fa maika loatra ny anambady. Tsy mba navela ifanerasera tamiko akory maharitra izy dia sao nitoloranao ny vy mahamay aho. dia mbola zany foana very ny resaka ataonao amiko a. Ianao hoe mihevitra fa tsy zanako iny entiny iny. Tena diso hevitra ianao rineny a. Saingy samy tsy fokony nareo mianaka e. Raha mba sitraka ao rineny a dia ampianaro izy a. Tahaka ny nampianaranao any Arsoa koa. Azavadika ho zavatra hafa izay mety mba teny kely taminao. Hitatsika eo. Arabaina kina azy patsaka rano a. Mitovy andry mihitsy ny zazakely a. Izany nataondry anarana. Misaotra kely Arsoa. Otry ary fanakizaka iny ny sotojo ny tondrirera miandry eto. Efa ela angandriny teto amiko teto. Iza ho aloha ny anaran'ny zanakindry e. Ay tokoa mbola tsy nilazaiko andry. Eny ka. Vonitsoky a. Mba meo angy eky izany zanako izany eto anilako. Sady tsy tiako hijanona ao anatin'io fandriana io fa aloha eto kaiky tianka. Tiara ny zanakindry e. Esay toy andry mihitsy ki izany. Aza miferinay aloha fa ny zazakely jerena. Fa dia tena saika tsy vitako ngeky namoaka amin'ny vonitsoky kely ry Arsoa e. Zany tena maharary. Raha izay ny ainako nandritra amin'ny fotoana nampihejaza izay dia mampitehiteny mihitsy hoe tena tsy hiteraka intsony. Aiza koky. Marina ngeky izany. Tsaroko mihitsy izany hoe raha nisy reny a na raita-po dia hafa angamba. Ilay vatiko amin'izay manohitra noho ny reny savongany reny fotsiny. Inona ary tikia? Efa hoe aza misaina izany tsono a. Ny zazakely aloha jerena. Ino efa ndrindry hatramin'izay e. Raha mivadika eo noho ny jaza dia arary ane zazakely e. Fa lasay zary zany ary neny sotojo e. Zandry Arsoa. Nanamboatra sakafondria angambaka izy a. Dia nakalamba tokony anaovandrika. Fa ndry mila matanjatsaina tsara malohana ny zava-misy rehetra kia. Any a, izay mety tranga rehetrarehetra eo. Fa inona indray moa izany ny tiandry lazaina amiko ka amin'izany fitenindry izany? Mampiomana fotsiny ankiza. Ary ampinoy aloha ny zazakely fa mitomany. Na etaty aloha jereko fa sao dia manto. Misaotra andrika iry Arsoa miaraka tamiko teto ka tena mahatsiaro sambatra mihitsy manana andry. Fa zao kiry Arsoa. Entiko ny zanako. Maninona tsara? Entiko ny zanako. Tsy hipetraka ao amin'izy mianako intsony a. Tsy sahaza ho anay mihitsy aho. Fa inona ary tia miteniteny foana ity? Ndry ange voateraka kely e. Mikasa ny andeha ho aiza sahady. Mila olona ndry araka hikarakara andrian'io zasy io. Aza dia mitana lolo-po tahaka an'io akimoa. Ka tsy an'io nge izany tsy rapitso. Fa tsy maintsy miala ao amin'io trano io fotsiny a. Entiko ny zanako dia tsy omeko azy ireo akory. Zany veky. Ny zanako no ilaiko fa tsy izy velively. Zany ve dia mety mba mety amindrika. Oka aloha, mangina aloha ndry fa misy olona tonga izany. Oka izay niretin-dretindry fa ny zazakely fa hanana tsara. Ary mba ho fahita ry andrio fa manoatra no reny olona tezitra ireny mampinoa ny zaza. Anga mampinono tindry? Ie. Ny zazakely tsy mila ampinonoana izany fa efa nitondrako ny ronono amin'ny boaty sahaza ho azy izy. Tsy mila hetsika ao anatin'ny fandriana io izy. Za no mikarakara azy manompoko izao. Ohatra
Fanga marary ary nino tsy afaka ampinono ny zanako nono koa za to efa mila tsy ho zakako. Dia nitondranao ronono amin'ny boaty mihitsy moa za zany. Angano dokotera nilaza tamiko na taminao hoe tsy afaka mampinono. Tsy hoe tsy afaka mampinono ianao fa rehefa miasa ianao dia ho sahirana hitondra azy any aminao isaky ny mihetsika izao moa tsy izany ny fiasanao hoe hiasa rehefa teraka ny zaza dia aleo hoe zarina dia izao misotro ronono amin'ny boaty. Orineny fa inona mihitsy ny ao an-tsainao ao e? Mba naka ny hevitra ve ianao nandray an'izany fanapa-kevitra ao izany sa ahoana? Dia nakaiza ihany koa izany ny zanakao no tsy tonga entona dia mifampiresaka amiko amin'izany. Zanako ange io Roneny, izany tokony mandidy sy manapaka azy voalohany izay tiako anaovana azy. Na zanak'indre na zanak'iza, izany rembeny Dia maninona? satria zanaky ny zanako noho izany masy mandidy amin'izay tiako anaovana azy aho. Eto dia izy Zanako ty tsy omeko anao izany ny zanako raha matotia. Nahoana ny zanako no omeko anao fotsiny dia hoe omenao ronono amin'ny boaty? Mitony ihany ianareo mianaka e. Avelao eo amin'ny ihany ny zaza fa aza terena izy. Avelao aloha mba ilamina izy fa vao avy teraka ane. Aza dia masika toy izao ianao mamaranja. angandry mbola mijanona eo ihany manday kontry mandeha any tsy misy ikarakarako ny zafikeliko mandana ho mandeha ndre Tsy afaka ny hiala eto mamaranja. Efa netiko tahaka ny rahavaviko ane vatsy e. Aleo mba hiatrika izay zava-misy rehetra eto mba ho vavolombelona any amin'izany. oritozo fa ino ny mampividikodina anao ohatran'io e? Tsy azoko mihitsy ianao moa efa tsy mifampiresantsika ny tokony atao rehetra. Mora ampilazana angeriny eny ny hevitra fa ny fomba natanterahana azy ahoana ny fomba atao ahafahana manao an'izay mba izay mba trandrasany fonika. Zanany eneriny eny iny zanany. Rehefa tsy hainao ianao zany ao anatanteraka an'izany tsy maintsy vitako na ratra takinina ara hoana takinina ara mifony azonao. Orininy raha mba za moa no misy makakeriny tsy hita hoe eo anatrihanao mandritra ny fotoana maharitra. Raha hita indray moa fa nofo mangatsika manoloana anao dia toy ny ahoana reny mba hafangovitry ny fonao fa manina nefa ianao no misaina an'izany zavatra lavitra be ohatra izany ireny nge tsy natao anjaranao mihitsy saingy efa tsy afaka ny elana moa dia tsy maintsy natao ny raha rehetrarehetra. Orineny mbola zany foana ve ny ao andohanao. Averiko aminao ihany tiako izy satria izy noho ny fidiko. Izy no nekeko teo anatrihan'ny fianakaviana sy ny fiangonana manontolo. Tsy misy afaka manolo azy zany tsony Roneny ary raha mbola ekenao koa ny antso aneny sy antsoko anao zanako dia tsy maintsy manatanteraka izay lazaiko ianao ary tsy maintsy vitanao zany. Tsy mahazo miresaka amiko intsony ianao raha mbola zavatra ankoatran'izany no resanao amiko. Vatsy Vontsoa aizy nareo mianaka ory vatsy Vontsoa fa nakay zara mangina be koa ato an-tran'izany impira izay ny antsoantso fa tsisy namaly mihitsy dia nakay zara izy mianaka tsy misy marika ahafantarana akory fa lazainy hoe nakarizina nakatsy tsy ny antso akory mindraso hoe atsona tena tsisy mandray mihitsy izy zany fa aiza ry izy mianaka za kosa
Sota lasetsy amin'ny arosoa ary aneny any amin'iny any ambony kosa angamba ka aleo makany ambony vetivety. Neny no tokony alalazaina alehany. Arasanatria moa izany ka tsy ato izy dia ahoana e. Neny efa namety eny aho. Dia inona no lazaiko? Raha toa moa ka neny ihany na vitan'izao ka natotosan'izao rehetra izao, mba afa miala ve aho? Tsy ho voaendrikendrika. Dia neny ve izany no alesa hiaro-soa ka efa eto ambaravarana. Vaty sy vonitsovy e? Iza indray no heverinao fa ho tadiaviko eo ka? Fa nga manana vady zanaka hafa ankoatran'izy roa. Tsy natazana azy ireo mihitsy ahy. Be loatra koa reto asako reto dia ngamba izay tsy natazanako azy ireo. Variana dia variana mantsy. Fa hono ho sao dia mba azoko indramina vetivety aloha ny finday ianao. Lany fahana mantsy ny ahy dia tsy mahazo azy mihitsy. Tsy maninona mihitsy ka azonao ampiasaina. Fa efa fomba mivenatra izao sa toetra vonambolena tao anatiny? Tsy fomba ny. Ary nga koa tsy toetra ny volena fa mety efa ela ny toerana tao anatiny tao dia izao vao tiany aseho. Tsy mandray mihitsy any izy. Izany ve? Maneno fotsiny ny finday fa tsy misy mandray. Ary sao dia mba mahalala zavatra ihany ary ianao ty ry Arisoa fa tsy miteny amiko fotsiny. Zavatra inona ny fantatro e? Tsy haiko. Izay ange tsy mpirahavavy mifampihinana amin'ny manta sy ny masaka akory. Ko aiza no ilazan'izay rehetra alehany sy ataony izay mahaolo sy mahafaly azy? Mahavariana mihitsy izao ka. Efa nomany ela ary ve? Dia iza ny nanampy azy? Aiza ny nalehany? Ilaza amin'iny ihany ary ve ahy? Tojo. Inona izany lazainao izany? Raha mba mandre vaovao re ianao dia ilazao ihany aho. Ary sao dia mba mahafantatra namany iray ohatra ianao ahafahana manantona azy. Fa maninona nefa aloha raha andrasany azy hiverenany e? Mbola tsy tena hariva koa ange izao e. Mety sendram-batratra hariva fotsiny izy androany. Engany ry Arisoa. Inona tsara izany lazaina izany Tojo? Fa tsy nody ahoana ny vadinao? Kefy izany ambarako aneny izanyko. Tsy nody izy mianaka alina. Impiry any niantso azy ireo tamin'ny finday fa maneny fotsiny. Tsy misy mandray mihitsy. Sao dia anaovanao sarimihetsika fotsiny ary Tojo? Fa sarimihetsika ahoana ary neny Ary sao dia mba hainao ihany kosa ary. Dia izany mododinareo fanina amin'ny zavatra rehetra ataonareo. Mba zahanako ihany ary ve ty manoloana an'ity. Nahoana dia samy teny ratsy ny reny niteraka tahaka izany ianao anaka? Tena miala tsiny sy mifona aminao kosa ary neny Fa raha nyresantsika mianaka kosa aloha tsy maintsy lasa ihany ny saiko mihevitra an'izany. Lasa aiza fotsiny ary izy mianaka ary neny Ny finday any maneno saingy tsisy mandray. Heverinao izany hoe nanohy ny hetsika rehetrarehetra? Tahaka ireny amin'ny sarimihetsika jerentsika amin'ireny nalaina keriny ireny izy mianaka. Iza malala e. No hidiko anatin'ny efitra anankiray vatsy, ivonitsoa kosa ny fanakorinono amin'ny boaty. Dia aiza amin'ity trano ity no ametrahako azy ireo? Mo mandray feo-an-jaza ve ianao izao? Ka tsy hanatsanina azy ireo ato mihitsy ianaoko. Mba lasao amory neny aiza ny nasiany azy ireo? Aza-pitsaliana ary neny no vady amanjanako afaka mifampiresaka anie izay e. Azoko resena lahatra nge vatsy hanome ny zaza ho tezainao dia izay kosa mba handeha amin'ny tany izay tianay. Heverinao fa tena nanao ny faratsiana arak'izay sainao mihitsy izany treninao. Sao dia lasa lavitra loatra anaky ty fisainanao
marina fa nanosika-hevitra taminao saingy tsy ho tonga amin'izany kosa ana ka. Neny a, zany eo afaka mamela helokanao foany, na firy heloka vitanao, anjarako ny mamela helokanao. Averiko ihany fa afaka miresaka izay mivady dia omena ianao ny zaza, fa mba averinao amiko kosa ny reniny. Ka tsy izany no ilaiko aminareo, fa ianareo misaraka mihitsy. Izay ny tadaviko, tsy mila afa-tsy izay aho, mazava aminao izany. Neny kosa e. Nahoana kosa mantsy ho tezitra aminao ry Asoa. Ny zanako izao no manendrika fa hoe izany nakakery ny vady aman-janako, dia mba ho rariny ve izany aminao? Mahavariana angery Mamaranja dia aiza raha mety nalehan'izy mianaka e. Ianao tsy mahalala, za tsy mahafantatra. Ny vady ny lanaika. Ianao ange ny tokony ahita azy e. Izy atao aminao, voaka sy miditra ato. Amin'ny fomba ahoana koa moa izany e? Izaho any ambony, izy ireo any ambany, tsy havita hanara-mason'izay fiainana any ambany any mihitsy any ahy e. Raha ny fisainantsika malagasy aloha ny jerena sy doniana ary Mamaranja, tokony ianao ny voalohany mahafantatra izay manjo ny vinantinao sy ny zafikerinao. Ny zanakao ange ka any am-piasana foana e. Za indray ve nampianatra anao an'izany e? Fa ianao izany koa inge mitady hitovy hevitra amin'ny zanako e. Heverinao fa raha mbola eo moa iny vatsivatsinao iny. Azo ny toerana tokony sahazahoanao ianao. Ianao no tena manamaiva ny zavatra mihitsy. Tsy azoko ny tianao ambara Mamaranja. Maninona tsara hoy ianao teo. Sy azo anjara toerana ahoana moa zaka. Dia toerana inona ary aiza? Fohy fisainana mihitsy raha ianao. Efa ela ny nanomanako ny toerana rehetra ho anao. Neverako fa ianao no tokony ho vadiny zanako fa tsy iny vatsy iny. Saingy ianao no variana. Variana dia variana tamin'ny asanao foana. Tsy mba mihevitra izay anatsaranao mihitsy. Maninona tsara hoe Mamaranja? Fenao ve fa lasa dala sa misy fahavoazany? Tenenao mihitsy ve izany nanafina ny vady sy ny zanany? Lazao izay marina rehetra fa raha tsy izany dia toriko ianao a. Moramora ianao ry Asoa. Aza malaky mitsara ny momba. Tsy hanananao pirofo mihitsy ny mahakasika izany rehetrarehetra lazainao izany. Ny any zavatra ampidiro tsara ao an-dohanao. Dia ny toerana tokony isanao tsy misy afa-tsy izay ihany. Tsy iray kombakomba aminao amin'izany ary Mamaranja. Zavatra iray no takiako aminao dia milamintsika. Ny fiverenan'ny vady sy ny zanany. Ary azo antoka fa ianao mahalala misy azy ireo a. Manavy angazany zazakely izany ny tsy mety mangina mihitsy e. Ina raha omena anao izy ry vatsy a. Tsy haiko mihitsy ry vatsy izay mahazo azy. Tsy mety mangina mihitsy izy. Ajereo aloha ka. Efa avitako avokoa ny fomba rehetra mangina anazy fa tsy mety e. Tsy mety mahita vahaolana mihitsy. Ina ary mahazo an'ity zanako ity? Sao dia mba malahelo ny dady any kosa ry vatsy. Misy ohatran'izany mihitsy angery ny zazakely ireny. Dia zava-izay no mahazo ny. Impiry mamerina taminao ary azy rato hoe tsy te handiny mahakasika an'izany vadiny izany. Iza no mahita. Mahakasika ny kody izany kesanao amiko dia tsy misy vahaolana ho ahy mihitsy ny fisiany. Manome olana lava isan'andro ny eo anilany. Tena mba mila mifampiresaka foana misy nareo raha mikory izy ry vatsy ka tsy azo rariny ianao e. Zanany ange io an-tananao io e mitondra ny anarany io. Ny rariny tianao ho fantatra. Ny zanako mbola mambolana e. Tsy afa-misaraka amiko izy noho izany fa mila nondreny. Ary raha mbola tsy mahafantatra lalana koa ary
feno valo taona raha tsy diso ho no nisafidy ny zaza anankiray amin'izay tia nipetrahany. Fangamo ianao ry vatsy mikasa ny anao fisaraha-panambadiana tanteraka mihitsy ka. Inona moa no antenaiko amin'ny tojo ry Rado a. Avelao ho azy sy ny reny ny karamana. Afaka mahavelona ny zanako tsy misy azy koa nge izahay e. Ary tsy maintsy tafitako ny zanako. Ny taona 2 na 3 na 5 na 9 nge mety ho vita ihany ry vatsy e. Fa ny fiainana nge ry vatsy ka mandra-piala eto ambonin'ny tany e. Na dia efa nanambady azy io zanakao io, mila ndrainy foana io. Dia sahanao ve ny analan'io zony dian'izao sahady hoe fianandray? Tsy afaka misafidy izy ankehitriny e. Fa tsy maintsy za no mitondra ny safidiny. Tia tena anao ka. Rehefa mahafantatra ny zavatra rehetra izy dia ambarako aminy inona ny antony anaovako an'izao fihetsika rehetra izao. Manoro anao ihany ary vatsy a. Aza maika mandray fanapahan-kevitra mihitsy ianao aloka. Mazana nge ny fandraisana fanapahan-kevitra anaty alahelo sy atezerana. Miteraka fanenenana hatrany. Nahoana raha mba miezaka mamerina mandinika ihany e. Efa ampy izay fotoana nandinihako izay ry Rado a. Iroso amin'ny dingana manaraka amin'izay a. Andao aloha sika mba hitondra n'ity zazy teo any amin'ny dokotera ka tena ohatrany tsy haiko mihitsy izay mahazo azy ity ka tena tsy mety mangina mihitsy. Tena mahagagako. Vatsy! Aiza ny zazakely nataonao? Ramatoaranja marina. Manahoana aloha ianao e? Ary aza mivazavaza mafy toy io fa aty amin'ny toeram-pitsaboana nge sika e. Valia fotsiny ahy. Aiza ny zazakely nataonao? Avoay ny zazakely fa alaiky baraka eto ianao a. Mpankalajaza. Mbola tsy mahalala andranjaka ianao. Efa ela ny nahalalako anao Ramatoaranja. Ny farany zanako izany kosa aloha dia tsy ahaizanao miaina dia ahita raharaha amiko ianao. Ary tsy misy zaza tonga any aminao izany koa e. Raha mbola izany reniny. Dia mihevitra ve ianao fa hivoaka mpandresa amin'izao fihetsika taona izao? Hoatray? Herinandro izao ianao a tsy nahitam-baovao entina mivenjivenjy amin'ny rehetrarehetra io ny zazakely. Ary dia mbola ety amin'ny hopitaly no ahitako anao. Marary nga zazakely? Vatsy a. Anjarantsika izao fa tia ny zanakao raiso. Kosa efa nahita solon-janako satsy tenao. Sady zato lehilahy zato mihitsy no mitrotro ny zaza. Fa iza moa ianao Andriamatoa? Tsy fantatrao moa fa olona manambady ty olona iranao ty. Ary iny tananao iny ny zanany. Mahita ianao a. Ary ry zafikelyko raiso. Tsy mahazo mandray ny zaza ianao Ramatoaranja. Za ihany no mananjo andray ny zazakely. Ary tsy misy idirana kosa tiako hanolorana ny zanako e. Fantatry ny olona azo antoko an-tanana andray azy. Satria ve mihevitra ho mpamosavy mihitsy ianao ty e. Dia vitanao mihitsy ny tsy hampandray any zafikelyko. Alaala ianao androany. Io re olona e! Io! Mpankalajaza! Zanako iny an-tanana iny! Enjeo iny fa mpankalajaza! Efa herinandro izay tsy nahitako azy. Iny an-tanana iny e! Iny entiny iny! Vatsy! Eto ty ny zaza iny e! Aretrany ny fotoana. Atao izay fomba rehetra ahafahantsika miala eto fa ny olona tsy te hiaino izay marina ka na ilaza inona eo anao na ilaza inona. Sady zazakely hatrany hatrany tsy mety hinono aminao mihitsy. Ary dia hanina pirofo ny rafozanao avy eo. Eto aty. Reny e! Reny! Enjana olona! Enjana fazalozanareo mijery fotsiny e! Lasany any ny zanako e! Lasany any ny zanako e! Vatsy! Vatsy! Omendry ny zanako fa toreko ndriany io!
ka ratsy ny marina. Dia ahoana reny atao hoe raha sanatrika manaraka antsika ty ny rafozanydozanao iny dia ahoana? Marina tsy lazainao piraitsikombakomba aminao mihitsy ange ahy. Sa manaraka antsika izany iny Iza mahitako. Ianao koa nga teo tsy nahita ny olona ary tsy mihetsika akory na hoe manenjika antsika. Nijery fotsiny ohatran'ireny mahita vaovao rehetra reny ihany ny olona. Ny hevitra azy izy ireo fa raha matoa be mihitsy no mikasangaratra ny sasako. Ny olona nge teo efa mba nitazatazana ihany nandreny vazavazany. Izany eo ihany ny vatsy fa ahoana moa izany ny atao an'ity zazy ity fa tsy nahazo dokotera indray ange izy ity izy koa toa ohatran'ny tsy mahazo torimaso dia tsy mihetsika mihitsy. Marina tsy saika lozany nanjo teo. Hita ty aloha izy ampatoriany. Raha tsy nisy anao angamba rato asy izay nahazo ahy teto. Tena isorako lehibe mihitsy ny vitanao tampoka. Tony dia aleo fa ezaka andinika angamo mandinika tsony koa efa fanapahan-kevitra mihitsy izao raisiny izao. Dia roviana moa izany ianao no makany amin'ny tojo vadinao raha izany ka. Izao ihany aho rato dia ho any aminy dia ho any am-piasanany any aho no andeha dia any eny andeha fa tsy any an-trano. Raha any an-trano mantsy dia anao izay tiany ataony amboko indray zareo. Aleo mihitsy miezaka miala amin'izay Ka hono moa? Sao dia hiaraka aminao ihany raha izany ka. Mba ho namanao? Oko izao ihany rato ka. Sioran'izany manahirana be ny fisianao eto anilako. Tsy afahako mahazo ny fandresena mihitsy izany. Ny tanjoko dia izaho sy ny zanako no miara-mody ary tsy mila n'ity tanako ity mivery maina intsony Eny ary koa. Vatsy marina. Iarso. Manahoana ndry? Inona ny vaovao? Manahoana ke? Fa ataiza foana ndry vatsy. Toa tsy hita mihitsy. Fa taiza ahoana koa teto ihany ary ako. Everindry fa hoaiza moa? Fa andrivy aloha mody adala sa mody sy mahalala mamaly hafahafa toatran'izany mantsy. Teto ndriko ny tsy tazako tao an-tranonareo mihitsy. Mivady ndry sy ny rafozandry toto atraizatraiza mitady andry. Mitady? Dia iza hono izany ny tena ny tedavina? Za sa vonitsoy zanako? Za ve moa mahalala ki hoe iza ny tedavina? Fa ny amin'ny fantatro fotsiny dia nitady andry ry zareo. Fa ataiza foana aloha ndry ity? Ngamo tsy efa nilaza tamindry fa entiko ny zanako zanako angety ry Arsoa zanako. Izany tena naharary azy fa raha izay tody sy ny mamany izany tsy misy fantany akory izany niteraka izany. Ary niaka ny zazakely neny mahamaika azy ireo Tsy misy vita amin'ny fifampiresahana kiry vatsy Ny zazakely ane na roviana hafa ihany eo anilan-drainy Rainy? Rainy izay tsy manana azy ndamosina. Raha nanana an'izany ny rainy tsy manatanteraka izay avoaka ny vavan-dreniny fotsiny. Tena tsy mba olo-dehibe mihitsy ngeky ny olona naka vady sy nekeko vady vonga ny olona fotsiny. Raha indro ny tindridinana dia asa ndry izay hiditra aminy. Fa inona koa izany tenendry izany? Izany mba olona manana maso mahita tsara ihany angeza fa tsy mbola jamba ry Arsoa sofina afaka mandre tsara ihany koa fa tsy lalin-dalovana. Ary aza manandry fa tsy ananako alahelo na dia iray azy fa ny fomba anehoandry andry ny zava-mitsy fotsiny no tena tsy tantoko. Ary iresaka mitozy aloha zaho omeko andry ihany koa izy. Tsy hitazona nitody izany intsony zanako no ilaiko. Fa maninona kindrira tsy miteniteny foana tahaka an'izany mba mifampitondra tahaka amin'ny mpirahavavy ihany ane tsika nahoana raha tsy manana fisainana ohatr'izany Fa ngamo za tezitra amindry milaza ny zava-misy fotsiny
Fa andeha ho aiza aloha nareo mianankireto e? Ndeha ho any amin'ny dadan'ny Vonitsoa iresaka kely amin'ny tojo any aby. Iresaka aminy eny amin'ny tokony atao rehetra ho amin'ny fanovizana ny fiarahanay e. Mety kosa aloha izany. Tsy ny fiarahanay moa izany fa ary toy ny ovabe mantsy izany endrikindry izany. Napaka ny fifandraisanay amin'izay kia dia afaka miaraka mahadiodio tsy misy sakatsakany nareo. Tadidindry ilay tsika ny andray mandeha iny. Ndry ny antsata amin'izay. Izany dia hanatitra zaitra, ndry dia hanatitra fangatahana-asa e. Tadidindry ve? Dia inona ny idiran'izany amin'izany resantsika izany izao ka? Ilay hoe namako foana ndry. Tena namako. Isaraka ny resahanao amiko? Isaraka. Ianao zany nanjavona tany amin'izay nalehanao tany, tsy nandrenesam-baovao, atsona tsy manoina, anoratan'afatra tsy mamaly. Dia noho ny tonga eto anatrehako ianao dia fisaraha-panambadiana ve ny resahanao amiko e? Sao dia mba tsy hainao ary tia miresaka amiko ty ry vatsy a? Ary afaka mba mamaly an'ireto fanontaniana reto ary ve ianao ry tojo a? Fanontaniana inona? Taiza ianao fony ateraka teny amin'ny hopitaly? Taiza ianao ary nanao inona fony mamanareo niezaka nanomerinona amin'ny boatin'izay lazainy fa hoe zanakao? Ny mamanao izany dia miezaka naka ny zanako ty an-tanako, saingy tsy averiny amiko raha tsy niditra tampoka ny dokotera. Mipetra aloha ianao e. Azo alama avokoa any ny zavatra ohatran'izany ry vatsy e. Ianao nga tsy mahalala an'ilay oam-pitenenana hoe ny savorovoroko ilatona. Fa na izany kosa azany hoe manana ny fahadisoana ianao e. Nesorinao tamiko ve ry vatsy ny mahadada ny Vonitsoa aho? Zanako foana iny na entinao mandositra iza re. Za tsy nanda mahazanaka ao amin'ny Vonitsoa izany ry tojo a. Fa te hiala aminao a. Tsy za mantsy no tiany renina ho vadinao. Ny zanako fotsiny tiany alainy amiko dia milamina izy. Ka mba ialako amin'izany nge, ialako amin'izany ngety izany dia aleo alamo mamoramora ty resaka ty. Aza manao an'izany aky ry vatsy a. Zany eo tena mbola tianao e. Ianao ny ekeko teo anatrehan'Andriamanitra. Nahoana ny terenao hiala aminao? Nahoana no ezahanao hiala ao anatin'ny fonao? Ka tsy maintsy manao an'izany ary tojo a. Raha nanambady anao ni a dia ianao ny ekeko vatok e. Ianao ihany koa ny tokony ho rain-janako. Afaka miady ho ahy mihitsy saingy mbola tsy matitra ianao ry tojo a. Andray? Mbola tsy mikatina ihany koa ngamba ny lomaleminao. Zay raha zavaina misimisy kokoa. Noho izany a, aleo sika misaraka dia mbola tsy misy maratra. Fa efa misy manome toky anao nga no any ry vatsiny dia samy teny an'izany ianao a. Tena sa ianao mangataka an'izany fisaraha-panambadiana izany a. Lazao any marina e. Aza tao izay ahasarotra ny raha rehetra raha mba sitraka ao ry tojo ka. Vatsy a. Tsy ho sambatra mihitsy ny asika e. Aleo farananatra ny amintsika. Raha ny amin'ny Vonitsoa zanakao indray dia aza manahy ianao fa ho fantany hoe ianao ny rainy e. Ka tsy izany ny ilaiko ry vatsy a. Za mitaizany zanako. Za eo anilany foana mandritra ny fotoana rehetra. Za, ianao, sika no miara-manam-piainy zanantsika kia. Vatsy a. Andao hiaraka hiady ny fitiavantsika ho ahy. Lasa aloha ka. Efa nahita ny zanakao ianao izay. Ary aza miezaka miantso aho fa tsy hamaly anao izany raha iza. Mba teneny kely indreninao iny a. Aza vela hanantona anay mianaka mihitsy. Mba tsy hanimba zavatra maro. Fangalasa mipetraka ato aminay ianao ry Arisoa. Dia aiza neny? Manahoana aloha ianao e. Manahoana? Efa vita ireo ny sakafo marainantsika. Mbola tsy nivalianao neny fanontaniako e. Lasa aiza ho any eny dia ngao ianao lasa mipetraka ato aminay ka. Ie,
nalaiko hipetraka tao amintsika izy mba hanala fahanginana fa ny vadinao efa tsy azo nytenena intsonko. Moa tsy fafantatra fa efa nsolon'olo-kafa ny toeranao. Efa hafa ny mameno ny fony. Ny tokony ataonao zao dia ny azahoanao ny zanakao. Dia hono ary neny? Zany tena voaka ny vavan'ny neny rehetra zany ve dia misy pirofo avokoa sa mba tia neny andemena ny saiko fotsiny ihany? Andeha an-trano kely vetivety aloha zary zareo fa raha misy lama maranjana dia ao ambadika eo ihany a. Iasoa! Ahoana kay? Enao ahorono ny entanao rehetra dia mivereny ianao any amin'ny tranony toeranao voalohany tany fa tsy mila vehivavy hafa atao ankoatra ny vadiko a. Fa ino ny talazainao? Zany zange ny mila azy fa tsy enao izany no mitoetra irery ato. Enao efa afaka mitady vehivavy folo na mihoatra n'izay solony izay vatsovatsinao efa izay efa namitaka anao iny. Zao no lazaiko anao ry neny tsy hanaraka tsony izay zavatra lazainao manomboka eto. Fantatra neny tianao atao tianao ny anambadiako any Arsoa izay mpiray vodirindrina aminao. Ary ino no efa nirianao hatramin'izay? Saingy tsy ho tia azy ary neny tsy hanaraka an'izay zavatra lazainao koa. Arary enao anao tojo arary enao matoa ivatsy manao an'izao fihetsika taminao zao. Misy antony izay. Nahoana raha mba mihevitra ny hiova fiainana ny fiainana ange mitoy anaka fa tsy mijanona hatreo foana. Neny vatsy ny vadiko izy no anjarako. Noho izany iady ny fitiavanay mazava aminao zany. Fa izy nareo mianaka izany ry vatsy no mandamindamina entana? Andeha izay mianaka rato Eny fantatro ange fa andeha nareo fa andeha hoy zao fa tiako anontaniana. Lamina ihany anga ianao sy tojo sa? Itojo ve? Zay nge tsy niady ry rato izy ihany koa tsy nandroka anahy fa za mihitsy ny niala tamin'ny tokantranonay Zay mba hampilamina ny saiko. Sady rehefa nandinika ary rato dia efa nilaza taminao foana nge hoe ny olana rehetra natao voavavy koa ary tsy maintsy misy vahaolana. Sendra mba nandalonja mahery fotsiny ankehitriny ny sambo kelinareo fa mila mahay mamikitra tsara nareo mba tsy haredrika an'izany aza vela ho fotsitra le zahatra mahatonga azy ho marindrano tsara rery vatsy tsy tevitra amiko ary ve ianao rato na koa malahelo nahoana moa no tezitra aminao ka? Asako ianao ange ka olona manana ny vadinao manana ny atidy tokony ataonao ianao dia ny fikarakarana ny tokantranonao zany. Tsy mahazo titeny zany satria tsy natao anjarako mandrakizay ny karakaranareo mianaka. Tetezana ihany tetezana mba ny ampitanao any amin'ny tsara izay efa voalahatra ho anao. Dia misaotra ry rato Tsy isy tokony hisoranao ry izany. Tena misaotra anao nampetranao anay mianaka nandritra n'izay fotoana ny fanontaniana tamin'ny fiainana teto izay hitanay ihany anefa ny valiny ankehitriny. Tsy nisy ratsy ny fifandraisantsika. Zany mihitsy ka. Nahitana ny lalana tokony hizorana koa azako. Ka hono aterina ve nareo mianaka sa mbola andeha rery ihany? Andao aloha mba atery izay raha mba sitraka ao rato Ianao mantsy mba nanaranay mihitsy hatramin'izay koa. Ary hono dia raha sanatria ka raha isan'ny tojo vadinao zavatra hafandray ny fanaterako anareo mianaka dia ahoana ka? Aza manany amin'izany re zany mandamana izany. Zany vadinao zany mantsy tena mbola tsy mifankahita tamiko mihitsy ka sao dia mba hampikorotana ny zavatra tokony efa ilamina re zany ry vatsy inona ary ny atahoranao amin'izany ndao fotsiny atery izay mianaka fa sady somary mavesatra reto entany reto. Ndao ariko
dia tena sahanao mihitsy masary vasa ny mitondra ny lehilahinao ato an-trano ato a. Fa inona loatra ny dia nohaninao tany ka mahatonga anao anao toy izao e. Aza mamaly an'izany aloha anao raha sitraka ao fa manjary pikorotan-javatra maro izay tokony atao ihany atao. Hay dia efa tsara toro-hevitra mihitsy ianao a. Aza mamaly an'izany. Azoko resina ve aloha ny zafokeliko e. Sa tsy natao amin'ny mihitsy izy iny. Raha ny sitrapoko tsy miditra amin'ity tsony ianao. Fa noho ny zanako dia aleoko mandefitra. Ianao no tsy mari-toetra hatramin'izay ka ny zanako no fatipatorana ohatran'izao. Natoky ihany ny angina azy niny fa efa saika tsy hamalo mihitsy ho fany ianao dia efa tafa ohatra loatra. Izy no radony namako dia izy kosa rado no ranjarafozako reniny vatiko. Faly mahafantatra anao indrindra tompoko. Namanao zany izy. Dia mpinamana tahaka ny ahoana moa zany hoe mpinamana zany na dia nanompoko oviana ny mpinamana. Neny efa ely izay mpinamana ary tsy atakaliko ny zanako zany raha izay rado e. Eny azoko atakalo antody ihany izy raha toa ka mbola manao an'izay tianao atao amiko ihany ianao. Saingy mbola te hanavitra ny tokantranoko aho e. Aleoko mandefitra manoloana ny rangotra rehetra izay atolotra ao. Dia efa fantatra ny vadinao ve izao fidianao izao sa no dia tsokosoko tahaka ny nandehananao ihany zato ianao? Efa nresaka mangina tao anatin'ny fandriana tao izay mivady mandamina izay mikorotana rehetra e. Sady ary sao dia mba handeha amin'izay ary ianao rado Eny raha tsy misy lanana intsony dia handehaka. Ny andrian'izay baikonao izay fotsiny ange tia ny zazakely apetraka koa izy ity. Ay tokoa moa vonintsoa mbola tsy nomena ho anneny. Ome ho anneny ary izy mba raisikely angery neny zanako iny fa ela ihany nangatahako n'ity zazy ity. Saingy izay vao tonga eto an-tanako. Azo entina ambony ve ity zazy ity ry vatsy nahoana moa tsy azo entina ka zafokelinao ange iny rehefa noana izy na mitomany dia azo adonona fotsiny milaza anahy. Izay fa misaotra rado tena mamerina ny fankasitrahana anao amin'ny nataonao rehetra. Salama ve ny zanatsika ry vatsy Vonintsoa izany tianao antaniana izany sa mbola misy olon-kafa ankoatra anazy koa tianao ho fantatra momba azy? Raha vonintsoa dia efa salama tsara izy koa. Any ambony ihany izy any amin'iny. Mba tantarao aho inona nataon-dry dia taiza foana-dry dia iza koa no mikarakara ny sakafon-dry. Hitanao zany misy olona tianao hiaviana mihitsy saingy tsy dia teny mivatana fotsiny ianao. Rado ve ny tianao fantatra sa mbola misy olona hafa koa? Tapa-bolana be zao anenao no nisitaka ny tokantranontsika indri tsara izany. Indri tsara hoe tapa-bolana tranga maro be no mety iseho ao anatin'izany dia ka tsy matoky ary ve ianao rary ny any aloha ianao raha nadiady izay hoa saingy tsy manana vary teny azo atolotra ho anao aloha raha izay vatsy raha iverenana avokoa mantsy ny anton'izany sy ny atsipiriany dia tsy ahita izay marina sy diso eto isika. Motsy ianao ihany ny laza ny tokony hiadinany amin'ny aretan'ny fitiavantsika. Ka zaiko eny fa mialohan'izany zavatra rehetra izany mba ahafahana mahafantatra ny tena fototry ny olana dia mila milaza n'izay ao am-pondry aloha ndry. Ohatra hoe ndry ve tena mbola tia ny tokantranontsika sa ahoana? Fa maninona ary ianao ry tojo mbola manontany an'izany amiko ihany efa mifanaiko ho asika ary ny sitrapontsika no nivaditsika. Samy taom-pontsika no ny fanaovana ny entiny ambony alitara. Noho izany dia mila mifampitantana sika ry tojo mila mifanohina amin'izay rehetra onja mitady arendrika ny sambontsika. Mba tantarao amiko fotsiny azan'izay ny fankalalanao tamin'iny namanao iny. Rado moa izy teo. Ie,
na dia kely monja ihany aza moa fa zany ratsy zany foana raty ve ny tena mba tsy afaka ao an-tsaina iny e tsy atakaliko anao zany iny rado iny e ampy any fisianao saingy farambola manao izay manafotoana sy mahakivy ahy ianao dia tsy hitady afa-tsony avy efa eo izy a aiza koa e vatsy fa misy ina mandrosoanareo mianaka aloha oviana niteraka to tsy nilaza tampy-akorondry mandrosoa kely aloha andraso aloha angalako rano mafana kely aloha ndry fa ohatra nyreraka be nanenina ary raha ny antso dia nitsenaiko manahoana aloha rato hoe zahay mianaka nge tsy maninona e izana kely fotsiny tena vizanako fa tia aloha ny zanakely ahy vonitsony anarana vavikely mafatifaty vavikely avy aloha ary aty ny zanako tonton e tonton any tokoa moa zany fa mitadinina indray ary ianao e ary aza mitako mihoatra an'izay aloha fa aza manjary manahirana manodidina ka ao aloha ampatoroy any ambony fandriana aloha izy fa reraka loatra lavitra be ny lalana mianaka teo taiza moa zany nareo reto ry vatsy dia vaizaka ary moana ny vadinao nakaiza toto moa lay anarany teo sa tsy dia niverina tao an-tsaiko azony ohatran'ny tsy azoazoko izay izy dia sy mianta loatra amin'ireny ny adalaka ohatra ny lavidavitra izay ko ngeny nahitako anazy fa tsy mbola tena tazako akaiky izy iny any izy any rery rato any ampiasana any angamby izy izay fa avy elao aloha izy ho any e sady mbola tsy te handeha ny aminy koa mahagaga koa zany raha hitojo ngery rato ny kinana dia tsy ho ela dia irotana ny tokantrano e zay indry izay fa inona indray ny olona raha tokeo aho mahazaka ny rehetrarehetra afaka mba mijanona ty ary velo zay e aty amin'n'lahaty mety hoe tapa-bolana na ray volana mandra-pilamy mazavatra hetra kanaijanona ty mandrakizay aza mondry maninona ka oka izay ho aty sangisangy ty ka za nge nitolora-potsiny ve dia andafanomezany ndreny ny manjakely zanakio mafatifaty taka azy any adala zay manary anareo mianaka ka tsy izy ange manary anay e za mihitsy ny miala tao an-trano zany ve tena tsy vitako rato nitedaviny alaina amiko angeny zanako e zany narary taminy dia ho alainy fotsiny arinona tsara zany e alainy ahoana ny zanakao dia ianao zany ataony inona amin'izany ajanony fotsiny efa nahita vady ho anjana aloha ny raha matoranja sady ilay vady ho anjanany koa nge efa fantatro tsara ry rado e ka eto aleo za mihitsy no angataka fisara-panambadiana fa mialohan'izany rehetrany dia aleloha mba akasaina kely eto e akasaina aty amin'ny lahaty vaty faly raha misaraka nareo saingy tsy tiako hijala ny zazakely mba alaminy any aloha sao mbola misy azo ntenainy zazakely re jerena ary vatsy tsika lehibe ange efa haindry ihany mahay zavatra rehetra isika amin'ilay pampahiry antsika saingy zavatra tsara reny tokony ho haintsika ry fahatsifatsy ny ratsy aleo aloha izany resaka izany hoanyka fa zao rato raha misy manahirana ny lahy miresaka sakafo dia lazao ihany na aloha izao e ty misy vola dia ampiasao any ty dia avelao aloha mba hamonjy anjanako ka
Tsy tiako alain'ny olona izany ny zanako. Eny fa nahela aza. Mahazo aina ary aza miferin'aina fa mantsary marary eo reny zazakely. Tena mifona kiara vatsy tsy sitrapoko anie niaka ny zanantsika tsy eo anilandry izany tena mifona moa ke ary mifona ihany koa no ny asarotam-piarako. Zanga moa maninona amin'izany rotojo a. Enao nge no hitaiza fa zampampitazana fotsiny amin'izay tahaka an'izay efa nandramako ihany. Nareo koa miseho mahay loatra ka. Fa aok'izay izany hoany ka avy elo mihitsy izany resaka izany ijanonany. Afa-po ianao izao amin'ny fifandraisako amin'ny rado. Ka andao ary ho any amin'ny eny ambony amin'izay tsika haka ny zanantsika. Toa nitazominy eny elabe any mantsy izy izay. Sao dia nomeneny ronono amin'ny boaty ao. Enao koa ty dia efa ongoza loatra ka. Hitako. Famelony atongavanao any dia efa mba nampinonoka ange izy. Aiko aleo izy loha mba ampiadana ny zavikeliny ihany fa aza helingelentsika. Tsy tatao mihitsy nge mahita tsika akan'ny zaza iny fa tsy maninona na dia tsy mifamaly aza. Fa vatsy maninona tokoa moa raha omentsika azy ihany iny dia mba manamboatra indray tsika. Adala nga ianao. Andray ake. Rehefa tsy tia zanaka dia mitenena rotojo a. Mitovy ihany izany. Rehefa tonga eo ny anankiray dia iny indray ny raisiny dia avelany eo indray ilay voalohany. Fa ny tokony ataontsika zao a. Karakara sakafo dia antsony neny sy arosoa hiaraka sakafo amintsika. Neny sy arosoa? Fa maninona moa izany no tsy maintsy arosoa ka? Ka arosoa nge tia neny sady namako ihany koa izy ko. Sady inona moa izany no tokony mampanahinao raha mbola tsy niaraka nareo ka. Ary aza tao izay mampalahelo andreninao izany ka izany foana no miteraka olana eto. Ka raha misy any arosoa ihany ara mba tsoa ihany koa izany ilay rady namanao dia mba mifankafantatra ry zareo amin'izay. Sao mantsy mba azakambana ihany. Indray aloha tsy hidirako lalina ary tojo ka. Azoko atao ihany ny manasa azy fa raha resaka momba ny indray aloha rotojo dia aleo ny fitiavana no ampiona azy ka. Eny fa hevitra mety azy izany a. Eny hoa ka izay indrindra anie fa handeha hiantsena aloha tsika sa izay ao ihany dia karakaraina amin'izay mamety azy. Aleo any an-tsena vetivety aloha ka dia fenonany atao trano. Ary mandeha ihany ianao ary milaza amin'ny zao dia hikaroka antsika eo indray izy ka nahirana ka. Za no manan'izay entsika miantsena. Vatsy aza ilozanao tsony aky ho androany rivo ana manomboka androany. Ho matotra ihany koa dia mba ho any zanantsika. Ndry ihany nge io ao ary fa hanampy andria mba hahatonga ny tokantranontsika mahatra tsara Bazay ahay. Ka tsy ho resy-pahavaly fa ho fakatahaka kosa. Misaotra kira havako misaotra ny jory teo anilako foana. Sahatra tantara nosoratany Ravorimbato Onilanto Aromamy.